fa vahiny fatelotratsika mitatoandro ty mirahalahy izy ireo ahitana ny Asany zay vice-président eo ihany koa Aldin zay trésorier ao amin'ny fikambanana Asanaty efa mogidraka fikambanana tanora mijoro ara-panjakana eto Mahajanga ary isan'ireo fantatry ny rehetra amin'ny fanaovana asa soa samihafa eto amin'ny tanàna ny Mahajanga miarabanareo mirahalahy zay. Ya faly miarabanao Tony dia faly miarabantsika rehetra ihany koa any atokantrano amin'izao fotoana izao mijery ny fotoana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny M3 TV. Eto nareo mirahalahy zay samy tokony andraikitra ndray vice-président ndray trésorier inona no azo ambara amin'ny fijerentsika amin'ity atoandro ity. Zany hoe ny azo ambara rehefa tonga eto foana zay moa zoko Tony misy foana ny zany hoe ambaranay amin'ireo mpikambana ao anaty zany association izany totosa soma tsara moa tamin'ny le 24 décembre teo iny ny fizarana ny kilalao an'ireo zanaky mpikambana hita fa de nilamina tokoa izy iny satria efa misy ny bady zay nomena ho an'ny mpikambana tsirairay avy ao anatin' zany mpikambana ao anatin'ny association Asanaty Famigidraka izany lamina de milamina tokoa izy iny ary noako ngamba fa de mbola ilamina amty misy zany fizarana ny hena nofokena zany ho an'ireo mpikambana zay ao anatin' zany association izany efa nambaranay izy io tamin'ny le 24 tamin'ireo mpikambana zay tonga tao amin'ny maison de la culture tamin'ny fizarana ny kilalao fa misy fotsiny fiovana kely zany na tonga nay niakatra tamin'ity nandroany ity zany hoe ny andro zany sy niova fa ny ora fotsiny niova satria saika natao tamin'ny fitora maraina le izy de noho ny fangatatsika rehetra satria mbola misy mbola mamonjy ny asa manandraikitra ny adidy amin'iny maraina iny de mba nataontsika amin'ny atoandro zany toko ngamba fa efa vita daholo ny azavatra tao amin'izay de mba tonga atsika amin'io amin'ny fizarana ny nofokena amin'ny tapiavanina zay avy amin'ny président d'honneur atsika zay tsy eto foana moa izy fa any ampitan-dranomasina any Norvège amin'izao fotoana izao fa iny zany mba anjarany omena an'ireo mpikambana iarana mba misakafo amin'ity fety ity. Aldin ianao no atao hoe tompon'ny lakile ao anatin'ny fikambanana satria ianao no trésorier manakambara ihany koa ianao. Ya faly miarabantsika avoaka Masengazy mijery télé zao zany de ny zavatra ambaranay moa manentana antsika zay mpikambana ao amin'ny fikambanana association Asanaty Famigidraka zany mba ho tonga de angalaka nofokena amin'ny tapiavanana io amin'ny le 29 amin'ny 10 maraina zany izy io koa tsika tsy mahay 10 10 maraina io zany anaovantsika le fizarana nofokena amin'ny tapiavanana ka io zany zay manentana anareo mba ho tonga ho an'le manana badge fa zay tsy manana badge moa de alana tsiny fa tsy afaka amenay le nofokena amin'ny tapiavanana. Am'izao manareo lavandagna am'izao manodidina ny firy zao raha badge voazara ho an'le membre teo ny ao anatin'ity fikambanana nareo ty. Zany hoe ny badge zay namboarina zany tao anatin'izay natratra 1000 mahery zany badge vitanay tamin'ity volana décembre ty ary nizarana ihany koa izy io tamin'ny volana décembre ity de ho an'ireo mpikambana zany ao anatin'ny association efa mahatratra 800 mahery anoany zany ny badge voazara ho an'ireo mpikambana ao anatin'izany association Asanaty Famigidraka izany. Izao fotoana izao zany. Ya fa misy zany satria ararotiko ny fandalovanay eto Tony maro be zany ireo mantany any amin'ny Facebook any mantany amin'ny SMS mantany any amin'ny lalana any tsy ho araka anay ny amalin'ny olona tsirairay avy satria lina de lina reo raha vao maheno hoe association Asanaty Famigidraka zany misy ihany koa mantany hoe sao de mba fikambanana ny vehivavy izy io kanefa misy lila ao anatin'le izy zany hoe ny fikambanany association Asanaty Famigidraka azavaiko kely eto na de efa niakatra zay efa elaela nanazava hoe ohatran'izao sy zao ny ambavangony amin'izany hoe association Asanaty Famigidraka zao ny antony nahatonga an'le anarana izy io zany de Asanaty le avy eto Mahajanga famonina any Norvège le femme moa fitenitsika avy eto Mahajanga hoe vehivavy de gidraka mahavita raha tambatra zany le izy Asanaty vehivavy mahavita raha ary izy io zany natao la association ohatran'ny association rehetra samy manana ny anarany de natao hoe association Asanaty Famigidraka le izy zany hoe nampitondrana le anarany président d'honneur anay zany le association fa le zay ao amin'ny association Asanaty Famigidraka de tsy manavaka ary tsy mifidy tavan'olona fa na lahy anao na vavy fa rehefa vonona hiaraka aminay ny anao asa soa anao asa sosialy
dia raisinay tanandro satria rehefa tonga ao anao raha vao lehilahy lasa lehilahy gidraka anao zay fa raha vao vehivavy anao lasa famigidraka zay zany ataoko angamba fa voavaly ny fantaninan'olona zay manontany foana any so de fikambana amin'ny vehivavy fikambananareo zay zany le izy fa mbola misy fotoana zay mbola ho tonga eto amin'ny plateau foana anazava tena anazava amin'ny antsipiriany mahakasika an'le association asanaty famigidraka fa hitanay nareo fa tena lina de lina tokoa amin'izay association izay eny ary isorany Aldin zay tompony lakileo amin'ny fikambanana asanaty famigidraka satria izy no trésorier ary eo angomo iasany zay tolevitry ny zany fikambanana asanaty famigidraka zany naiky ny nampafantatra indrindra ho anareo mpikambana ny fisiny zay fizarahana ilay nofikena amin'ny tampihavanana zay ho tanterahana ao amin'ny maison de la culture zay amin'ny rahampitso amin'ny folo raha volazan'ilay teo rehefa tsy hainareo ny amin'ny folo de 10 heures le badge satria no afantarana marika mampikambana atsika ao anatin'izany association asanaty famigidraka zany dia tsy adinonay foana teny filamatra hoe atsika jiaby toujours avec famigidraka